raha eo mbola misaotra anao indray izay fa hiteny ianao satria te hanintsy anay te hampahery anay tianao hovelomina indray ny nofinay sy ny fanahinay eny Andriamanitra tsy ny nofy ihany no hiveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavanao ihany koa miteny ianao ka maharitra mandrakizay zany miteny ianao ka tsy miverina any aminao zany raha tsy mahatanteraka izay nanirahanao azy androany izay Andriamanitra manome voninahitra anao amin'ny alalan'ny teninao aoka tsy ho tenin'olombelona fa ho teninao dia ho teninao marina mandrakizay ao anatin'ny teninao tompo izay manatsofina rehetra entina mandre izay lazay ny fanahinao dia aoka izy andre androany aoka ny teninao androany anafaka ny olona androaka ny demonia anasitrana ny marary eny Andriamanitra ao anatin'ny teninao aoka hietry ny nofo ahatakatra ny saina mirehitra ny fanahy ny etry ny nofo mahatakatra ny saina irehitra ny fanahy dia ho voninahitra ny anarana maherinao irery ihany zany Jesosy Kristy tomponay sika rehetra anao hoe amen amen ho antsika rehetra izay efa niaraka tamin'ny farany a dia nianatra isika hoe voavonjy ianao amen makasitraka manokana any pasteur Intsony amin'ny sehatra izay nisokafany ahafahantsika hifampizarana ny tenin'Andriamanitra niaraka izahay tamin'ny herinandro iny a tany Atsirabe makasitraka antsika rehetra satria tanay niezaka izay efa iarahantsika miezaka ho an'ny any Atsirabe ho an'ny bafla dia mbola mangataka amin'ny tompontsika ary mbola manasanao foana hoe ndaotsika anao an'ny asan'Andriamanitra mandroso ny asan'ny tompo a ary tanjontsika fa tsy maintsy manitatra ny fanjakan'Andriamanitra isika amen tamin'ny farantsika dia nianatra hoe voavonjy ianao amen nianatra isika hoe tsy maintsy misy zavatra horesitsika amin'ity fiainan'ity dia horesitsika ny fahotana horesitsika izao tontolo izao amin'ny alalan'ny finoana nianatra isika hoe voavonjy ianao dikan'izay dia hoe efa nandresy ianao satria ianao mandresy miaraka amin'i Jesosy na ny fahafatesana azy amen nianatra isika hoe mila mandresy ny fakapanahy nianatra isika hoe tsy isika rery no hiaraka fakapanahy samihafa fa ny olona hafa ihany koa androantsika hianatra hoe voavela heloka ianao amen teny eleo akaikinao voavela heloka ianao hoe sokafo ny baibolinao ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fafito Jaona voalohany toko voalohany andininy fafito amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary ny rahan'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra inona manafaka ny otantsika rehetra ny rahan'i Jesosy zanany misy firenena ny ampita izay mandovola manokana ny fiangonana rehetra mba tsy hitory intsony ny rahan'i Jesosy izay latsaka teo ambony azy fijaliana avela ny teny hoe Jesosy manafaka Jesosy manasitrana sy ny sisa fa mandovola manokana misy firenena anankiray izay teteziny mihitsy ny fiangonana rehetra dia teneny hoe aza mitory intsony ny rahan'i Jesosy kanefa zao dia tadidio ny rahan'i Jesosy no mahafaka ota atsika rehetra fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary ny rahan'i Jesosy zanany no manadio atsika ho afaka amin'ny ota sasatsasany amin'ny ota rehetra raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy atao anatintsika raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra iteny ianao androany hoe voavela ny helokao raha matsikatra ianao na nitoroteny pastera dia zao no nolazainy tamin'izay tany Atsirabe hoe niteny an'io olona io izy hoe voavela ny helokao nefany aretina ny teo amin'ilay olona ny dikan'izany fantatry ilay olona soma tsara fa noho ny fahotana no natonga n'ilay aretina teo amin'ny fiainany ny devoly isaky ny misy zavatra ataonao ohatra zao hoe ianao vao miala eto dia hoy mantsy anao hoe voavela ny helokao
fa rehefa aveo amin'izay tonga any avelany any ianao tsy haiko na any an-trano na karazana zavatra maro samihafa amin'ity herinandro ity dia misy zavatra manafitohana anao dia lasa nanota ianao dia mety ho adininao le hoe efa voavela helika ianao dia izao ny tenin'Andriamanitra hoe izy no mahafaka ny fahotantsika rehetra ny devoly dia hiteny ianao foana ohatra ianao zao ohatra mifoka sigara dia efa eto ianao tena resy lahatra ianao eto am-piangonana za tsy foka sigara tsony eto am-piangonana ianao dia resy lahatra za tsy hiakatra feo sy tsy oksitina tsony fa vao tonga tany ambadika tany ianao a dia niverina indray dia hoy devoly mantsy ianao hitanao izay ianao fa latsaka sahady indray tsy avelan'ny tompontsony tiany io ary izy tsy miteny anao moramora fa lazay fa tianao tsy mba manafisafo anao izy rehefa nameloka anao fa hoy izy zay sahady fa nangalatra indray zay sahady fa nandainga indray vo eo tsy vo eo ny pasteranareo tao am-piangonana no niteny an'izany iza ny efa niaina an'izany aza mandainga fa zao ny devoly dia hanao izay zavatra rehetrarehetra foana ampatsahoivana antsika ny fahotantsika fa hoy kosa ny tenin'Andriamanitra hoe raha vao miteny isika hoe raha vao mivoaka eto ianao ka hoy ianao zay ozy pasterana hoe vao vela heliko izay madio sao vehivavy sao tsisy fahotanana dia kely intsony ary dia hoy izy inona reny aminganako anito hoe fa zao ny tenin'Andriamanitra dia milaza mamita teny isika raha miteny fa tsy misy hota intsony dia tsy ao anatintsika ny dikan'izay ny marina fa raha miaiky isika ny fahotantsika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio atsika zao tadidio manekeo hoe manam-pahotana ianao alohan'ny hijerevanao ny fahotany hafa dia manekeo hoe ianao koa manana ny ianao manekeo hoe ianao tsy madio be ohatry ny lehetreretinao foana fa manekeo anatrehan'Andriamanitra hoe Andriamanitra za mbola olombelona nofo sy raha za tsy miteny hoe ay ny dikan'izany afaka manota fa za kosa Andriamanitra dia tena miteny hoe misy zavatra ny tenako aloha ny jereko fa tsy neny hafa misy zavatra eo amiko tena mbola mila hovaina ny afahanao ho voavela heloka ny fanekenao fa mbola misy zavatra mila amboarina eo amin'ny fiainanao amen tsy ny tenenanao hoe zandray mandropiky madio ohatra n'le avandra fakomaly fa manekeo anatrehan'Andriamanitra dia hoy izy hoe raha miaiky isika ny fahotantsika tsy niteny izy hoe raha miaiky isika fa tena kristianina hiringiriny hatrany akibony reniny fa nolazainy dia hoy izy hoe raha miaiky isika ny fahotantsika miekenao fa manam-pahotana miekenao fa manana fahadisoana miekenao fa manana fahalemena fa na izay toe-ponao izay ary manana fanetretena dia hitan'Andriamanitra izany tsy le hoe ifonako ay ve gratuit le manoty eny ary gratuit koa makany amin'ny elo fa ho an'Andriamanitra raha manaiky tokoa ianao hoe Andriamanitra eny za tsy hoe ambony no ihanina za tsy hoe masina no ihanina fa za Andriamanitra dia manaiky fa manam-pahotana miteny ianao amafa ny fahotanao tokoa Andriamanitra raha miaiky ny fahotantsika isika dia inona tenenina matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ny dikan'izany misy tsy fahamarinanao izay mila hanadiovana anao ihany koa amen ny dikan'le hoe miaiky ny fahotantsika dia ny dikan'izay manaiky eo anatrehan'Andriamanitra hoe Andriamanitra nanao an'ity fahotan'ity dia tsy vita fotsiny hoe tompo ampifona amen na ny tompo aragaga hoe maninona hony fa rehefa misy fahotana hitanao fa nataonao dia tenenao Andriamanitra hoe Andriamanitra tena manaiky tsy mety ny zavatra iny ny sasany tsinona avonavona sy mba nadio tena fotsiny sasapiso fona tompo zay indray fa mifialahako ihany fona amen dia midika ve zany hoe toa dia ho voadioan'ny tompo ny zavatra nataonao iny maneke fa diso dia mitenena amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra
ny heriko rehetra ny ato anatiko rehetra ny fanahiko rehetra dia ezakako tsy ho tafalatsaka ao anatin'iny intsony. Rehefa sarotra aminao fakapanahy dia aza mandeha makany. Raha anisan'ny olona mifoka sigara foana ianao dia aza mandeha ny amin'ny toerana misy sigara. Ianao ve mifadiana dia lasa ianao mandeha makany amin'ny toerana misy buffet. Sa efa mandresy ny fakapanahy rehetra tsy sotrinahy voavela heliko izao vehivavy zao. Da nara makany amin'ilay buffet. Nisy fotoana zanakay ao an-trano, zanakay ara-panahy ao an-trano dia nanao allergie dia be mihitsy ny zavatra tsy azo nohaniny intsony. Tena hoe tsisy ininana azo hohanina na menaka inara tsy azo nohanina. Dia rehefa avy eo amin'izay nefany nisy mariagen'olona dia hoy izay mantsy anazy tsy mandeha se. Andray za tena te handeha be mihitsy. Tsy mandeha se. Fa so sanatria se mandeha any dia manandrana zavatra ray fotsiny dia gilina. Ho an'ilay zaza ilay izy ohatry ny hoe andray izay mihitsy n'ilay olana amin'ny ray aman-dreny coincé. Tsy maharaka. Izany efa olon-dehibe efa mahafetena tsy nahafetena izy rehefa nahita steak sy misao. Saiky ny tsipaka. Ozy izay mivady mantsy azy tsy mandeha ianao amin'ilay mariage satria tsy afaka ny andeha an-tany an'ilay traiteur ianao hoe izy amin'ireto tsy misy voanjo. Inona menaka nampiasainareo? Fa tsy hoanao manokana no andeha anakomana hoe tsy nampiasa an'ity menaka ity zay fa ny ianao hoanao manokana dia huile d'olive extra vierge. Ty tadidio mety hiteny ianao efa fantatry ny olona ato an-trano fa za tsy mazaka mahita toaka dia tonga indray zareo nananasa olona dia nisotro zareo dia mba naka kely zao tadidio ny olona tsy afaka nitandrina anao mandrakariva. Marina sa diso. Nareo mihitsy nefa mitondra fanafotonana ny fonao arovana sy ataovy mafy tsara hoe ninona eto efa fantatro fa tsy maintsy isy foana tsy maintsy isy ty tadidio tsy hoe lony lasa kristiana ianao dia tsy isy tsony ny fanafotonana fa ianao no tandremisy jereo fonao hoe ity zavatra ity no anamboarako ny foko tsy atafotoana intsony. Tsy mety aminao raha ohatra ve hoe misy zavatra tsy mety ataon'ny zanakao dia nidikan'izany ozy ianao hoe tsy zanako tsony ianao dia hoe soronao ao an-trano izy hitady zaza vaovao aiza dia misy io ny eo amboary arak'izay ny fonao. Zay zany nitoetra n'ity zazy ity. Zao indray zany anjarako ny mitaiza azy sy manitsy azy dia ohatr'izao ny tokony hitondrako azy fa tsy arianao akory ny zanakao. Dia ohatr'izany mihitsy ny fiainany tsy iloza loto ty fiainany ity. Tsy ilozana fakapanahy ty fiainany ity fa anjaranao tsy mandehandeha ny akaikina toerana ahatonga anao tafalatsaka anao ao anatin'ny fakapanahy. Raha vehivavy ny olanao aza mierika any aleo alavitra ianao pomaso miditry ny lanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra, Jesosy ny teny an'izany. Aleo alavitra ianao pomaso miditry ny lanitra toy izay ianao baribary maso be fa any amin'ny elo. Fa raha io no manakana anao tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra sy tsy ahita ny fahatsaran'Andriamanitra esory eo aminao zany. Amen. Nitenena amin'Andriamanitra mba ho afakota hoe nanota miaiky ny eliko ezakako ny momba ny fanahako ny saiko ny vatako ny momba rehetrarehetra dia ezahako tsy hilatsaka ao anatin'izany intsony. Ty misy zavatra tenenanao matetika fa averiko tenena aminao. Tena tianao Jesosy. Ny fahotana tsy tiany fa ianao tena tiany. Mety misy fotoana ianao miteny hoe tianahy izy ko manina navelany aina zavatra ohatr'izao. Zao hoe dia sitrapon'Andriamanitra. Fa zao tadidio ny fitiavan'ny olona no miovaova fa nen'Andriamanitra rery ny ao anaty Baiboly miteny hoe fa fitiavana mandrakizay no nitiavako azy. Nen'Andriamanitra tsy mba miovaova. Ny mpivady io miova. Fa misy zavatra miseho eo dia miovaova io. Fa ho an'Andriamanitra io tsy miova mandrakizay.